Andriamatoa Ministra eo ambany fiandidiny Repoblika misahana ny arena arkibon'ny tany, Andriamatoa Ministra ny asa tanana sy ny kolontsaina, Andriamatoa lehibe ny 3e arrondissement, Ramatoa filohan'ny Fimpitama, tomboky lahy sy tomboky vavy. Ny voalohan-teny dia ny fiarabanantsika rehetra, samy mbola velon'aina ny tain'Andriamanitra, nahatratra izao lohataona mahafinaritra izao. Tsara fitsidika tokoa ny lohataona satria ny asa famoronana sy ny asa tanana no ankalazaina. Izany hoe ny zavakanto sy ny mery no misantatra ny lohataonantsika mianakavy. Vory eto isika anamarika ny faha-efapolo taona sy ny tsenan'ny taozavatra malagasy eto Andravoahangy, ary fifaliana ho anay ny miatrika izany miaraka aminareo ankehitriny. Ianareo mahalala fa ny asa tanana na ny artisanat dia vokatry ny olona manana talenta sy haitao, fanehoana mivaingana sy hita maso amin'ny endrika kanto sy tsara ny zava-misy sy sarobidy eto amintsika. Ny firenena rehetra dia samy manana ny asa tanany avy, ary samy manatsara manindrahindra sy mivarotra an'izany. Midera sy misaotra anareo rehetra miara-miombon'asa eto amin'ny tsenan'Andravoahangy. Koa miaraba anareo mpanao asa tanana rehetra manerana ny nosy mahatonga vokatreto, sy anareo mpandafo sy mampiely an'izany nahatratra izao 7 taona izao. Ekena fa be ny ezaka efa vitanareo ho fanatsarana ny asa, saingy tsy miafina amintsika koa fa misy ary miahenjana ny fifaninanana maneran-tany. Noho izany dia tokony tsy hitsahatra mihitsy amin'ny famoronana zava-baovao, amin'ny fanatsarana ny kalitao, ary indrindra ny fahaizana mandray sy mananja ny mpividy malagasy sy vahiny. Misy tombontsoa iombonana ity tsenan'Andravoahangy ity, ary efa manana tantarany manokana matoa nahatratra izao 7 taona izao. Ny fiarahanareo mientana sy ny firaisanareo iny no nahavitany ity tsena ny taozavatra ity, izay nandisy mamakivaky izany taona maro izany, satria tokoa ny tao-trano sy efa nirery, ary ny ray vatsy dia iray aina. Na ianareo mpanatalenta mpanao asa tanana, na ianareo mpandafo, na ny mpanjifa ihany koa, dia samy mahazo tambiny mahafa-po rehefa miatsara misehatra fiarahantsika, satria miteraka asa fivelomana izany, ary koa mampibola ho an'isa-tokantrano. Asa matotra sy mahomby no takina amintsika, ary eo ka tsy ho adinitsika fa ny asa tanana dia anisan'ny vovoy ho an'ny fizahan-tany. Eto am-pamaranana, amin'ny anaran'ny tenako manokana sy amin'ny anaran'ny fiandidina Antananarivo renivohitra, dia miraha soa ho anareo mpiara-miononantoka izahay, filohan'ny fikambanana Fimpitama sy ireo mpikambanao aminy, ary ireo mpivarotra miisa 17 mandrafitra ny tsenan'ny taozavatra izahay. Aleo ahalasana amin'ny tsaratsara kokoa hatrany sy ho tratran'ny tena maro izay sitrapon'Andriamanitra. Makasitraka.